mianatra eo tongotrao. Fahameramatsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisana lesina ho an'ny lehibe isika amin'nytianyiotia manona fahasoavan'ny tompo aminao hatrany ihany koa ka idina indrindra mba ho eniky ny fahasoavany enaky ny famondrampony tokoa na isika loha indirantsika ny amin'ny lesina ny io dia hivavaka isika anay tsara indrindra mbola vepisaoranao zay ny amin'ny tompotoana izay omenao anay idinay mba ampiasana ny fotoana sasany amin'ny iainanay ho amezana voninahitra ny naranao ahafahanay mandrato ny fahamarinana ihany koa ary mba ahafahanay ho tonga saina ny amin'ny zavatra misy eto amin'ity ady izay fanaovan'ny ratsy ny tsara ity an-dany aminao zany fanerena indrindra koa mangataka aminao zay miantoromarika rehetra avy aminao aminaran'i Jesosy amen. Loha teny lesinantsika androany dia manao hoe tompoko omeo zany rano zany aho. Toy ny lesona ny anarantsika omaly dia ho fafazako rano madio ianareo izy ao amin'ny Ezekiela io dia adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra sy ny sampinareo rehetra no anaovako anareo sy ny anadiovako anareo ary homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy tanjona ny fitsipiko ka anaraka azy. Tao anatin'ireo toe-javatra roa ireo dia nitady izay fomba anatratrarana an'ireo olona ireo tamin'ny fahamarinana ara-panahy Jesosy na dia sara nohatra avy tamin'ny zava-misy teo amin'ny fiainana andavanandro aza no nampiasainy tamin'izany. Samy tsy nahatakatra an'izay tiany Jesosy ambary izy roa. Azo antoka izany tamin'ny voalohany nanontaniany Nikodemosy amin'ny fomba fahafahan'ny olona anankiray ateraka indray izany hoe ahoana no iverenany ao an-kibon-dreniny. Hita mazava fa ny saina araka izao tontolo izao sy araka ny tany Nikodemosy na dia fahamarinana ara-panahy no nitondroan'i Jesosy mazava mba hifantohany. Ilay vehivavy koa dia nandray raha-baky tenin'ny Jesosy mikasika ny rano kanefa zavatra ara-panahy no resahan'i Jesosy taminy. Sao ny navaliny teo anatrihan'ny fanomezan'i Jesosy azy ny rano velona manao hoe tompoko omeo an'izany rano velona izany aho mba tsy hangetaheta na ke ho atsaka intsony. No heveriny fa ampitsahatra ny dilavitra fanaony mba hatsaka ny rano izay omeny Jesosy ka ampiainany mety fifaninany amin'ny olona mahagaga tokoa ny niovan'ny resaka avy amin'ny fangatan'i Jesosy rano hosotroana ho amin'ny fangatan'ilay vehivavy rano taminy indray. Tapoka teo dia nivan'i Jesosy ny antony-dresaka ka nilazany raha vehivavy mba hiantso ny vadiny ary hiverina ao aminy. Inona ny anton'izany fiovan'ny antony-dresaka tampoka izany? Nitory fiafina fenana ny fihetsika ilay vehivavy kanefa hitan'i Jesosy ny tao am-pony tsy maintsy hatrehany ny toe-javatra iainany mba hahitany fahasitranana. Alohan'ny azahoany ity fanahy ity mandray ny fanomezana izay iriny atosika aminy dia tsy maintsy tarihiny izy anaiky ny fahotany sy anaiky ny fahamonjeny. Tahaka izany ihany koa isika alohan'ny azahoantsika mandray ny fanomezana izay ritsika tokoa dia tsy maintsy tarihin'ny fanahy isika anaiky ny fahotantsika iaikiny izany fahotantsika izany sy anaiky ny fahamonjena izay atolots'i Kristy. Irinana ianao mba anaiky izany tokoa ka ho tonga aloha rano boboka ao anatinao ny fahamarinana. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Miasa ianao Tompo ao anatin'ny fona tsirairay avy indrindra izay mihaino izao fandaran'izao. Ho fo ny fo vato ho foloana ho fo nofo ho tany lonaka hitsiriany teninao hanapa-kevitra izahay isan'andro mba hanolotera ny aminao. Anaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.